Firisihana trano iray aman-dreny andefa izany an-tsekoly kanefa tsy ho-tanteraka izany raha ny trano sekoly ireny no tsy ampy. Hevitra izany indrindra no amin'ny komina Soavina Atsimondrano. Ijerentsika ny fanampanazavana. Azo efitra amin'ny sekoly vaovao atoato ny EPP Vailava eny amin'ny komina Soavina Atsimondrano. No tanterahana androany ny etika déjeuner dansant no karakarain'ny EPP Soavina sy ireo mpiara-miombina antoka aminy toy ny baron'ny commune tarihan'Andriamatoa Rigobert Rakotoarso sy ny loholona Bertard Andremiaingo izay mitondra ny anjara birikiny manokana ho fampandrosoana ny mponina ao amin'ny faritra misy azy. Ny zavatra ampilavana eto amin'ny toerana izay karakarain'ny komina Soavina izay fikarakarana ny famokarana sekoly EPP Vailava zany dia marika foana ny fiara-miasa manao ary marika ny fiaranka zany amina be fijerevana ny fotona dia nohozay no mahatonga hoe risinazy dia fanoana foana amin'ny ekonomi faritra Atsimondrano eo anivon'ny komina zany. Any mampiavatsika ety amin'ny kokoko ny faritra moa zany izay manao etika fitadiavam-bola zao dia endrika fiara-miasa iarahan'ny komina anitarana ny EPP izay amin'ny faritra komina Soavina eny Vailava zany. Koa asitsaka stilina fiara-miasa izay ataondreo mpikarakara ato amin'izay sekoly izay mba hoentina hanovozana sy ahafahana mijery reny mpanoratsika ireny ny mpianatra zany mba hirovovoka satria ny fianarana no miovaka indrindra valintsika zanak'olombelona toy izany dia nafana miara-miasa amin'io. Rehefa vita izany efitrano vaovao amin'ny rihana izany dia ahazaka mpianatra miisa 520 sy 100 ny EPP Soavina manazava ny talen'ny sekoly. Raha malalaka ny EPP iny efa misy priskolera dia mbona tsy manana izany nefa ny tanora maniry amin'ny rehefa tatatra ny tanànana amin'ny priskolera dia indrindra mba hitarana ny namanintso amin'ny fandraisana anjara tamin'ity etika déjeuner dansant ho fanitarana ny EPP Vailava ity ny lehiben'ny faritra Analamanga, ny lehiben'ny distrika Atsimondrano, ireo solotenan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ben'ny tanàna rehetra manodidina ary koa ny ray aman-dren'ny mpianatra.